Ry malagasy mpiray tanindrazana, mesdames et messieurs, tomboky lahy sy tomboky vavy. Amin'ny fo feno hafaliana, miarabako antsika tratra ity androny asaramanitra ity. Andro miavaka, manatantara ankalazaintsika ny faharoa amby enimpolo taona niverenan'ny Fahaleovantenan'i Madagasikara. Zay mampiavaka azy amin'ity taona ity, fa ohatran'ny adinodino, dia feno 10 taona katroka koa lay natsotsitsika hoe 17 ny volana May 2017. Zay no heverina fa tena hanafahana tanteraka ny firenetsika. Tsaroko tsara satria teo amin'ny toeran'io aho tamin'izany fotoana zany. Velom-panantenana tsy misy ohatran'izany ny vahoaka, indrindra reo tanora varam-pianarana zay nitarika sy nanosika ny tolona tamin'izany. Nakaiza isika izao? Koa androany dia teraba, malagasy tsirairay, nisa ambatan'olona, nisa tokantrano, nisa paritra tsakanavaka, reo mielipatrana rehetra manerana n'izao tontolo zao, ary mazava ho azy ianareo rehetra zay manatrika etona, miarahaba antsika rehetra tratry ny asaramanitra tompoko. Nandron'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany anie, irotsaka maharitra ho aminareo tsiraray avy, ho an'ny vahoaka iray manontolo sy ho an'ny firenetsika. De samy atratrandray ny asaramanitra amin'ny taona ho avy isika sy ny asaramanitra mitsingeringerina rehetra. Sotra mioka na ny RMDM nanasa iaraka aminareo, iaraka amintsika androany ao anatin'izao taom-pankalazana izao. 12 taona no niverenan'ny Fahaleovantenan'i Madagasikara. Fotoana miavaka zany, androm-piravona, androm-pifaliana, nefa kosa dia tsy afaka anao dia tsy hita isika ny fahasarotana iainan'ireo maro anisa ao amin'ny firenetsika. Mirary fahasitranana ho an'ireo rehetra zay tratriny tsy fahasalamana ny tenako. Mirary fiononana ho an'ireo trapahoriana ka namoiavana, tapaka, namana, ary mirary fampahirezana ho an'ireo rehetra zay anjadin'ny zavatsarotra maro samihafa ao amin'ny firenena. Tadidiko tsara fa tamin'ny herintaona aho raha nandray anjara fitenenana nankalaza ny 29 Jona, de hoy aho hoe andro fieritreretana lalina mikasika ny lalana efa nodiavina sy izay mbola miandry ny 29 Jona. Fotoana anaovana jeritodika izany eo amin'ny fiainam-pirenena, andinia tena lalina, ary ao anatin'ny saina madio tsy misy anteritery zany ny andron'ny 29 Jona. Inona nefa no zava-misy tao anatin'izay herintaona izay mba hiantso anao heritreritra? Ary de mbola heritreritra foana ihany ve amin'izao fotoana izao? Raha vao miresaka fahaleovantena isika ohatra, dia ny teny tonga ao an-tsaina avy hatrany de ny hoe fahafahana. Fahafahana tamin'ny fanjanahantany aloha, tamin'ny 12 taona lasa zay. Fahafahana miteny, fahafahana manao hevitra, fahafahana mandraraha, fahafahana mivezivezy, ary fahafahana koa misitraka mitovy ny vokatry ny harem-pirenena. Toa ilaza miara-mahita miaraka aminao androany fa toa lavitra sy toa mialavitra ny afon'ny kitay hoy ny fitenena, satria de efa ho isan'andro no ahatsapana fa lavitra zany fahafahana izany ny vahoaka. Raha tsy resaka fotsiny afa-tsy izay nanjoa ny filoha Marc Ravalomanina, filoham-pirenena teo aloha sady mpitarika ny mpanohatra tamin'ny fivezivezeny zay nisy fanelingelenana sy fanakanana maro samihafa.
teo ihany koa ny antsojay zay natao tamin'Andriamatoa Rivorakody vao mpandrindra nasionaly ny antoko HVM sy ny sisa sy ny sisa. Tao anatin'ny herintaona zay tsy miemotra lavitra akory aho, fa tao anatin'ny herintaona dia tena ny anavesatra ny tatitra zay misary fanakanana sy fitsikerana mahery vaika avy amin'ireo mpamatsy vola na ireo vondrona iraisam-pirenena samihafa. Ambaran'izy ireo fa tsy manjary ny fitantanana ny ranaham-pirenena, ny mauvaise gouvernance, ary tsy misy ny mangarahara eo amin'ny fitantanana ny volam-panjakana na le transparence. Fantatry ny rehetra koa, ohatrany tao milaza miara-mahita nefa dia efa voateniny zay nandahatra fitenenana teo alohako, nefa tsy maninona fa mipasoka nefa malama isika. Fa mitombo ny fahantrana, tsy mahantra antsony ny ilazana ny olona, fa fadiran'ovana. Mitombo andreo manalina, ary tsy mbola nisy toy izao ny vidim-piainana, ary tsy hita mazava zay tetika entina edina am'izany. Efa zary andro iainana, araka nefa voalaza teo ny fatapahan-jiro ao an-drenivohitra sy manerana ny nosy. Eo ihany koa ny olan'ny famatsiana rano, nefa ao amin'ny renivohitra azy zany. Mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana, ka mitombo ny halatra, ny herisetra, ny von'olona, miaraka arak'izay voalaza ny fangalarana taova mihitsy azy. Move tsy mampiteny ny mony ny fitangan'ny vidim-piainany, ka tena very hevitra ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Mihinana tapakibo, tsy mihinana mihitsy aza fa mandro fotsy ny maro. Miamahazo vahana ny kolikoly arak'izay voalaza teo, ka maro ny zava mahamenatra sy manafitohina eo alohan'izany. Betsaka ny faniratsirana sy ny fanitsakitsahana ny rariny sy ny hitsiny, ny lalàna sy ny lalam-panorenana, ka lasa mahazo laka ny didi-jadona, ny fampiororona zay fepetra ny fanjakan'ny herisetra sy fitsipiky ny tsy maty manota. Mahamenatra ny mahita ny fandrobana ny arena kibon'ny tany sy ny harem-pirenena. Mitombo ny fahasimban'ny valan-javaboary samihafa, voaitsakitsaka tanteraka ny haja sy ny asin'ny mamalagasy eo anatrehan'ny tantara, ary mety voninahitra ny firenetsika. Very ny sotoavina eo mason'izao tontolo izao. Raha tsorina fa tsy valapatra amin'izany aho, satria ianareo mahay azy mihoatra noho izaho, fa fantatro zany. Mampivarahontsana, mampiorikoditra mahita ireo zava miseho rehetra ireo, ary de tena mikrosofahana tanteraka ny fiainana sarababem-bahoaka sy ny firenena. Ka ho toy an'izay efa voalaza teo, de mametraka fanontaniana mihitsy tsika, ary te hametraka fanontaniana aminao hoe inona ny andraikitro, inona ny andraikitrao eo anatrehan'izany. Satria raha izao no mitohy, inona no anjony firenena raha ampitso, inona ny anjony vahoaka raha ampitso. Plasy tomboko vavy ry malagasy mpiray tanindrazana, eniko ny antsoantso ataon'ny isam-batan'olona, miantso amin'ny fomba maro samihafa, ao ihany koa ireo vondron'olona samihafa avy amin'ny faritra maro manerana Madagasikara, ka tena mipaka hatrany amin'ny aty fanahiko zany. Ary nateo aza ny fahanginako tao anatin'ny zay fotoana maromaro zay, dia to efa mampiteny ny mona mihitsy araky ny fitenena ny zava-misy. Androana de teny aminao fa azo atao tsara ny mitondra fanantenana vaovao anavotana ny firenena. Maro ny paikady azo apetraka amin'izany, mila fahavononana sy fiarah-mientana izany. Koa dia nandray andraikitra aho iteny, hijoro tahaka an'izay efa nijoroko teo amin'ny andraikitra maro efa nosaniko, indrindra
tamin'izay nitantanako ny firenena. Azany matonga teheteny androany hoe aoka izay ny lainga, ny fitaka, ny ronono atavy sy ny fampanantenana pokaty tsy mitsahatra tao amin'ny vahoaka. Lainganeo ny fitenenantsika toy ny salaky ka ny tena ihany no afatony ary aleo mifanena amin'ny mpamosavy toy izay mifanena amin'ny mpandainga. Ka aoka ho mailo ianao manomboka izao satria ny marina mitavozavoza zay indrindra tsy maleo ny lainga tsara lahatra. Aoka koa zay ny fanoliana andraikitra amin'ny hafa, fa ny fandraisana andraikitra miaraka amin'ny vahaolana matipaika no ilain'ny firenena. Efa nisintona lesona tamin'ny fitantanana ny firenena, fantatro ary hitako ny lesoka tokony harenina rehetra, indrindra eo amin'ny fifidianana izay mpiara-miasa na mpanolontsaina sy ny zavatra maro samihafa. Ijoro aho isolo vava ireo tratry ny tsindrifa lavo, ireo tratry ny tsindra azo lena, ka hitodika amin'ireo maro anisa miravoravo tanana, na ny tanora zany, na ny vehivavy, na ireo maro anisa mpamboly sy mpiompy ary mpamokatra zay lasa ankilabao mihitsy ankehitriny. Vonao nitondra ny lala-kevitra rehetra anarenantsika sy izao rehetra fa narenantsika miaraka ny firenentsika. Aoka ianao androany ry malagasy ho sahijoro ampasahina. Verimberiny zay androany, efa everika fa tena ao anatin'ny fotoanany zany zao. Ampy ho iaho ny fotoana zay nandinian-tena, za dia nandiny tena foana. Fa misy fotoana kosa misy fetrany zany hoe tsy ampy intsony ny mijanona amin'izany sehatra zany, fa mila mijoro. Raha tsy zany dia tsy mampisy dikany ny fankalazana toy izao ianao eo anatrehan'ny firenena. Vahoaka mendrika ny anana ny anjara masoandro ny malagasy tompoko. Ary zany dia tsoko antsika malagasy diaspora aty Frantsa sy manerana n'izao tontolo izao hitodika ampahavitriana amin'ny fifanoloran-tanana ho an'ny firenentsika satria manana andraikitra isika. Betsaka nefa voalaza teo, indrindra eo amin'izay fomba hiatrehana ny fifandimbiasam-pahefana amin'ny fifidianana. Tsy amerina an'izany intsony aho, fa maro laloatra zay voalaza ny ramatoa filohan'ny RMDM teo. Marina daholo izay voalaza n'ireo mpandahateny teo. Fa amin'izao zavatra misy amin'izao fotoana izao ve, ao amin'ny fanagajana ny ratsa-pitondrana rehetra, amin'ny fahorian'ny vahoaka, ara-toekarena, ara-tsosialy, tsy fisian'ny fandripahalemana, ao anatin'izany ve no irisotsika amin'izany hevitra aroson'ny fitondram-panjakana izany. Isika vahoaka no antoky ny fahombiazana, samia mijoro anarina ny firenentsika, dia sami ho tahin'Andriamanitra isika menakavy, velona velona ny Madagasikara tanindrazantsika.